Isaky ny didy fampiarana amin'ny mahatoko-panohitra azy ny tiako i Madagasikara. Aharitra 12 andro ny fivoriana voalohany eny anivony anteny miera-pirenena. Nanao atrikasa ho fampandrosoanan'ny RFD ny boriboritany enina eto Antananarivo. Manantitra ny araba ambam-perarintso anareo tompolasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Araka ny voalazan'ny lalàna 2.20 sy 2.3 mifehy ny santam-panohitra sy ny antoko-panohitra dia mahazo ny toerana fahafito eo amin'ny filoha-lefitra eo anivon'ny teny miera-pirenena ny mpanohitra. Arak'izany dia ny antoko-tiako Madagasikara no mahazo an'izany toeran'izany izay any antoko-panohitra ara-dalàna hatramin'izao. Jessica Miray sy Manora Andriamalala no mitondra antsika ny vaovao momba izay. Voafaritra ato anatin'ity lalàna 2.20 sy 2.3 tsipika 3.13 ity avokoa ny sata mifehy ny mpanohitra sy ny antoko-panohitra. Ny andalana 7.20 milaza mazava fa manana anjara toerana eo amin'ny filoha-lefitra ny mpanohitra. Izany hoe ny fahafito raha tokany isa enina ny filoha-lefitra hatramin'izay. Fa mifantatra fotsiny dia hoe antoko-panohitra ny antoko-timma ary manana zo izy manendry chef de l'opposition officielle, manana zo ihany koa izy manendry vice-président d'opposition, io zany le fahafito. Dia ho hitantsika eo rehefa manomboka ny fifidianana izay tatana ny mpamaharitra sy ny voamiera rehetra ato dia hitantsika eo ilay izy fa fampiarana lalàna fotsiny takinay ho ampiarana zany dia izay ny loi statut sur l'opposition et des partis de l'opposition. Mazava raka izany ny voalazan'ny lalàna. Raha nandeha ny resaka mantsy avy any amin'ny ministry ny adi-tany fa tsy mbola azo ampiarina ity lalàna ity ary tsy mbola misy ihany koa ny lalàna fampiarana na ny décret d'application. Io ny avian'ny HCC efa nisy fanarovany le zavatra mitranga zany amin'izao fotoana izao dia misy lalàna eo. Ny lalàna misy tsy mbola misy décret d'application ka tokony andraikitra tanteraka gouvernement ny amoahana an'io décret d'application io. Ny tsy famoahana ny décret d'application reny zany dia azo atao hoe tsy fanarahana ny lalam-panorenana sy ny lalàna misy ka mba ialana amin'izay vide izay ny lalàna tonga dia ampiarina avy hatrany satria efa promulgué fa ny pitsopitsony zany no andrasan'ny décret d'application io fa aminay azo ampiarina ny lalàna mandray fepetra ministère ny intérieur ny didy zay navoaka ny HCC noho ny tsy misy izay décret d'application zay dia azo amboarina tsara zay fa nadidina avis ny navoaka ny HCC fa tsy hoe tsy nisy ny décret d'application tamin'ny fotoana nanaovan'ny olona mpitondra amin'izao fotoana izao nangatako mpanohitra ange tamin'ny fotoana ny Andriamatoa Erajonary Rapianina dia iverina fa rehefa fantatra fa tsy netiny tamin'ireny dia anjaranareo zany no manamboatra an'izay décret d'application zay mba ho fanarahana ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona ary mba hampirindra ihany koa zany démocratie eto Madagasikara zany. Tsy miankina amin'ny fananany antoko ny antsasamanila akory ny ananany lanja amin'ny mahantoko-panohitra fa miankina kosa amin'ny asa vita dia ny fanaraha-maso ny gouvernemanta sy ny fanasiana fifandanjana eo amin'ny fitantanana ny firenena. Efa vonona amin'ny tolo-dalàna rahateo ny antoko amin'ny mahantoko-panohitra azy. Ny isa no mitondra ny fanoherana na roa na telo na efatra dia afaka mitondra an'izay hevitra ny mpanohitra zay fa 9 moa zay ato anatiny ato manana ny hevitra zany mpanohitra zany manana zavatra hoentina ihany koa ary manana vahaolana koa fa tsy fanoherana mpitolo andeha hidina any an-dalambe sanatria vavy ohatran'ny boliverna reo tamin'ny sivy arivo hoe manohatra mpitondra eo fitondrana dia manonga-panjakana dia maka ny fitondrana kely ny amin'ny alalany fitaovam-piadiana tsy izay le izy. Efa miezaka tsika manara-dalàna sy manaraka zany démocratie tena démocratie zany dia izay fotsiny no tanterahana. Mivonona amin'ny mahantoko-panohitra azy araka izany ny antoko-timma. Mipetraka ho mpifehy ny asan'ny fitondrana amin'izao fa ihany koa ampiatra ny viana ampiarahamonina efa narafitra ny manifesto. Momba ny eo anivon'ny ateny miera-pirenena ihany dia azo ampiarina avy hatrany ny lalàna izay mametraka ny filohan'ny antoko-panohitra azo toerana ao anatin'ny biro-maharitry ny ateny miera-pirenena. Izany dia lalàna efa nivoaka tamin'ny 2.20 sy 2.3
ary efa nikeny ny teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny resaka hoe kipitsopitsony momba ny tombontsoa isan-karazany no mbola jerena iandrasana ny fantsiana satria io no nataony eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana zany fantsiana efa tany amin'ny taona 7 sy 20 noho izany dia misy izany ny tsy maintsy everana ny momba an'izay ahafahana mampiatra ny amin'ny hoe ahoana ny kipitsopitsony momba ny tombontsoa ho an'izay tokony mpanohatra eo anivon'ny teny merapirenena ao anatin'ny birao maharitra izay avy hatrany dia ny solombavam-bahoaka maître Anitra Razafimanantsoa voafidy tamin'ny anaran'ny antokotiko Madagasikara no manazava ny tsara ho fantatra momba an'io. Tsy tokony miandry mihitsy ny zavatra ohatran'izany ny chef de l'opposition officielle moa zany no tena voateny matetika mikasika an'iny amafisika ety any hoe ny chef de l'opposition officielle tsy voatery parlementaire fa olona avy any ivelany kanefa koa na parlementaire ary voanaika mety azo ampiarina foana zay andininy efa voalaza fa manaraka ny lalam-panorenana ny fanovana manaraka eny any ny règlement intérieur anay ato koa efa valideny ny HCC efa tamin'ny fotoanandrony milaza tsara fa misy filoha-hevitra ny mpanohatra ao anatin'ny birao maharitra iny efa lany tany amin'ny HCC azo ampiarina ny règlement intérieur ny antemera-pirenena iny zany tsy adika-hevitra mikasika an'iny fa mikasika ny chef de l'opposition officielle iny mbola mila fampiarana satria na mipitsopitsony rehetra satria ao anatin'iny voalaza mazava tsara hoe ny chef de l'opposition officielle dia miditra tonga dia manana toerana anjara toerana anatin'ny birao maharitra ary manana statut na député fa ao anatin'izay ihany koa mikasika ny trano izay misy ny antoko-mpanohatra dia ny fanjakana no miantoka azy ny vola ny budget na budget de fonctionnement ny antoko-mpanohatra dia ny fanjakana no miantoka an'izay ary mametra an'izay izay no ilaina le décret d'application ny garde rapproché moa zany dia manana an'izo zany ny lehiben'ny mpanohatra manana fiarakodia koa fanjakana daholo no manome an'izany izay no tenenana hoe zany zavatra zany tsy voatenin'ny HCC hoe tsy manaraka ny lalam-panorenana fa efa nisan'le tenen'ny HCC fa manaraka ny constitution zany rehetrarehetra zany ny lalàna rehefa hoentina ny atrehan'ny HCC rehefa teneniny fotsiny zany hoe ny andininy zao dia manaraka ny lalam-panorenana dia promulguen'ny président de république izay lazainy fa mila ahitsy na misy réserve dia hoentina averina eto anatrehan'ny antemera-pirenena dia ahitsy dia verina any amin'ny HCC fa tsy manakana ny fampiarana ny lalàna zany ny lalàna 2011-013 lalàna efa nandeha tany amin'ny HCC misy point anankiroa fotsiny angamba ny hoe tokony hovaina fa afaka efa promulgué iny lalàna iny fa ny tena zava-dehibe dia ny fampiarana an'iny afaka manao ny décret d'application zany iny lalàna zay efa mivoaka izay tenen'ny HCC fa ara-dalàna iny zany hoe manaraka ny lalam-panorenana ny fanovana izay atao dia hoentina aty amin'ny assemblée nationale indray dia aty no manova an'ilay zavatra kely pitsopitsony kely fa tsy manakana mihitsy koa ny fampiarana ny lalàna amin'izay nolazainy HCC fa manaraka ny lalam-panorenana ny zava-dehibe ho iato raha ohatra ka firenena démocratique dia manao ny décret d'application ny lalàna zay lany rehetra teton'ny antemera-pirenena izay no anjaran-draikitry ny député manara-maso ny gouvernement amin'ny fampiarana an'ireny lalàna rehefa tsy hoe lanina fotsiny dia promulguena dia mijanona eo fa mila décret d'application rehefa tsy manao ny décret d'application ny gouvernement dia izy indray tafiditra amin'ilay tsy manaja ny lalam-panorenana amin'izay fotoana izay tsy manao ny asa mahasa anazy ka ampandeha ny démocratie tsara eto amin'ny firenena afampiarana ny lalam-panorenana satria lalam-panorenana no tena ny lalàna mikasika ny fanoherana sy ny antoko-mpanohatra reny dia ny fanamboarana an'ireny farany aingana no ataony fa tsy miteny fotsiny hoe misy zavatra tsy mety eo ka tokony mbola hitsy fa ny azo ampiarina tonga dia ampiarina avy hatrany zany tsy manakana ny antoko-mpanohatra tsy hanao ny asa ny antoko-mpanohatra ihany koa sy ny nanao ny andraikiny fa manoloana ny fisian'ny antoko-mpanohitra izay any ara-dalàna eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia ny antoko tiako Madagasikara zany dia manana ny heviny momba an'izay indrindra ny eo anivon'ny CFM ary dia androany izy ireo no nilaza ny heviny momba an'izany ary tsy vitan'izay fa ny momba ny hoe tolo-dalàna hoentin'ny solombavam-bahoaka eny anivon'ny antenimera-pirenena ihany koa dia nitondrany ny CFM fanehoan-kevitra
Edena Elia no mitondra ny vaovao amintsika sary ny Erzo Rajonarvony. Manana ny asany sy ny lanjany eo anivon'ny firenena, indrindra eo anivon'ny anteny meram-pirenena, ny fisian'ny antoko politika mpanohitra mijoro ara-dalàna, hoy ny fanehoan-kevitry ny CFM androany. Ny fisian'ny antoko mpanohitra na ny statut de l'opposition dia voafaritry ny lalam-pandroenantsika ary mena andraikitra goavana ao anatin'ny parlement indrindrindrindra ao amin'ny assemblée nationale. Manana ny toerany ny antoko mpanohitra ao anatin'ny parlement, manana ny temps de parole izy ao anatin'ny débat parlementaire. Ny antoko mpanohitra zany tokony hipetraka amin'izay toerana izay hoe manohatra ara-kevitra raha misy zavatra hoe hivoaka na tsy mety ataony amin'ny fitondrana dia mampatsiaro izy, hitsikera izy, mahay mitsikera izy zany hoe sao tsy tokony izany fa izao. Ohatra izay koa ny eo amin'ny fitondrana koa tokony mahay hoe mandray hoe ery anankiray ho an'ny fanaovana politika ny fisiany mpanohitra ary fanina zany ahafahana mitodika mandrakariva makany amin'ny vahoaka. Fa tsy sanatry hoe rehefa hoe mpanohitra koa dia hopotehana anaovana amoronana dossier zany koa zany zavatra tsy mety zany. Ao anatin'izao fotoam-piasana vaovao ny anteny meram-pirenena izao indrindra no angatahin'izy ireo ny anatsarana ny fomba fanaovana politika eto amintsika. Tokony hisy ny fandinihana manokana, ny lalàna mikasika izany, eo ihany koa ny fampitoviana lenta. Anisan'ny zavatra tsy mampiavana antsika eto ny ara-politika, tokony hodinihana ny lalàna ara-politika eto amintsika zany. Hoe tokony firmarina ny antoko ahoana tokony hoe ampitoviana lenta ny olona mpanohy politika eto amin'ny firenena mba tsy hisiany hoe lasa be loatra dia rehefa tonga fotoana tena anaovana politika dia ataontsika hoe 4 sy 7 sy 900 mba hoe mame candidat. Zay zany hoe famezana lanja ara-politika hoe famezana asina amin'ny fanaovana politika eto amin'ny firenena mba tsy kilalao. Eo koa ny hoe ara toe-karena ahoana tena hitsinjarahana ny arena eto amin'ny firenena ity, hitantanana ny arena. Efa mahatratra 300 latsaka kely amin'izao ny fangatahana voarainy ny CFM momba ny fanonerana ireo traboina tamin'ny taona 2024 sy 2025. Hatreto anefa anambarana izy ireo fa tsy mbola misy vola natokana ho amin'izany ao anatin'ny kitapom-bola. Angatahana izy ireo araka izany ny andaniana ny lalàna momba ny teti-bola natokana hanonerana ireo lasibatra tamin'ireny krizy ny fandimby ireny. Ny fangatahako tany amin'ireo solovaom-bahoaka vaovao amin'izao fotoana izao dia mba asiana sora-bola mba hahafahantsika manao an'izay asa fanonerana zay. Izy io zany raha ny voalazan'ny lalàna dia zahay ny manapaka an'izy io ato saingy izao araka voalazan'io lalàna io dia tokony hisy sora-bola mba hahafahana manao an'izay fanonerana zay. Hatramin'izao anefa mbola tsy hisy sora-bola na ny ariary ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana mba hahafahantsika manao fanonerana an'ireo mpiray-tandrazana izay miara-bola ka manao antsoavy ihany izay ato amin'ny CFM mba hijerena akaiky izy io. Ankoatr'ireo dia notsipihan'ity filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ity ihany koa ny tokony ahaizan'ny malagasy tsirairay maka-lesona tamin'ny soa-iombonana toy ireny tranga nandritra ny fandraisana anjarany Barea tamin'ny kanina 2024 sy 2025 ireny mba tena hitohy sy haharitra ny firaisan-kina sy ny fihavanany malagasy. Fa fivoriana manokana no nisokatra androany teny amin'ny lapan'ny anteny meram-pirenena teny Tsimbazaza ary haharitra 12 andro izy io. Mandritra izany fivoriana izany ihany koa no ifidianana ny eo anivon'ny birao maharitra sy ny filohan'ny anteny meram-pirenena. Jessica Miray no mitondra ny vaovao amintsika sary ny Manu Randriamalala. Nisokatra ny 12 volana Jolay ny fivoriana manokana voalohany ho an'ireo solombavambahoaka 150 manerana Madagasikara eny amin'ny anteny meram-pirenena. Misokatra amin'ny fomba ofisialy ity fivoriana manokana ny anteny meram-pirenena. Haharitra 12 andro ity fivoriana manokana ity, ifidianana amin'ny birao maharitra eo anivon'ny anteny miera sy ny filoha ary ny lalàna ifampifehezana ao anatin'ny anteny miera. Miisa 12 ny mandrafitra ny birao maharitra ka anisan'izany ny filoha. 9 ny filoha lefitra izay avy amin'ny faritany 9 eto Madagasikara. 3 kosa ny mpitam-bola, 2 ny mpitondra teny ary 1 ihany koa ny mpitondra teny lefitra.
ny araba ro sombavambahoaka zay voafity manerany Madagasikara ny tenako ary rahasoa sy ny tsara ho azy reo mba ahafitanzy reo mamita ny andraikiny atsaka sy andavana. Tsara ny mampahafantatra fa mahatratra hatramin'ny 400 tapitrisa ariary ny teti-bolana apetraka amin'ity fivoriana manokana ity izay iantohana ny tambikarama, ny fampiantranoana sy ny fivezivezeny ireo solombavam-bahoaka. Ny zokiny indrindra Christine Razana Mahasoa lany tao amin'ny distrika Anambady Finandrahana ary ny zandriny indrindra Marco Tsaradi solombavam-bahoaka lany tao amin'ny distrika ny Ampani Andrefana no nitarika ny fivoriana. Fa nandritra ny fisokafan'ny fivoriana manokana teo anivon'ny antenimieram-pirenena Androany dia tapaka nandritra ny 10 minitra ny jiro tao anatin'ity androm-panjakana ity ary nalonan'izany dia nihirahira ireo solombavam-bahoaka. Ny fanontaniana mipetraka fotsiny teny hoe lazaina fa misy ny vola anaovana fihetsy fihetsiketsehana eroa kanefa ny jiro amina lapan'ny androm-panjakana tahaka ny antenimieram-pirenena dia misy fahatapahany 10 minitra lava izany 10 minitra izany ary dia tsy horesahana tsony ny fahatapahan-jiro izay fa iainan'ny vahoaka isan'andro. Ndeha ho arahantsika ny zavatra nitranga tao amin'ny antenimieram-pirenena nandritra n'io fahatapahan'ny jiro io. Varetana kely tsika efa mamelona ny solon'herinaratra. Tenenba. Manana ministro ivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika anatanteraka azo sosialy araka ny efa fanaony ny tanora tim eny amin'ny boriboritany fahenina. Raha vao miresaka isika hoe boriboritany fahenina dia ambomanarina zay no mby ao an-tsaina voalohany. Inona avy ary ireo hoe azo sosialy izay ao toto-tsaina amin'izany fotoana izany izay anomboka ny 10 aogositra ho avy izao. Ny filohan'ny jeune team ambomanarina no mitondra ny fanazavana lalaina Rabezagnahary. Izahay tanora team ety amin'ny boriboritany fahenina dia anao asa sosialy izay karakaraina amin'ny 10 volana ho izao. Didipotsy FOEB miampy fizahana maimaim-poana ary famezan-draha any amin'ny hôpitaly CRA. Ny fara fisoratana anarana dia amin'ny faran'ny volana Jolay ho avy izao ao amin'ny sekoly Le Rossignol. Ho antsika zany izay lina amin'ny didipotsy FOEB dia afaka manatona sady ao amin'ny sekoly Le Rossignol manoratra anarana dia n'izao ahafahana mamaritra ny isan'ireo ankizy atao an'izay asoavana izay. Eo amin'ny vaovao hafa kosa momba n'ilay resaka tamboho etsy akaikin'ny foibe ny Masovo frantsay dia nitondra ny fanazavana ny tsara ho fantatra momba n'izany raha zany ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Momba n'izay resaka hoe tamboho izay mantsy dia raha lalàna dia ny commune Antananarivo renivohitra ireriany no manana fahefana mame lalana amin'ny fananganana an'izany. Fantatra nefa fa dia nitsabaka niditra-tsehatra tamin'io ny préfecture ny polisy kanefa dia araka voalaza hoe andraikitry ny commune Antananarivo renivohitra no afaka mame lalana momba an'io.
raha oary ny fanazavana hoentiny tompona andraikitra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra Andriamatoa Julien Ndemorasata. Parce que l'urbanisme sy ny habitat dia milaza tsara misy le hoe loi 2015-052 tamin'ny 3 février 2015 dia ny commune urbaine Antananarivo no maire zany compétent amin'ny permis de construction ho an'ny latsaky ny 1000 mètres carrés. Izy ihany koa compétente manome ny permis de construire amin'ny resaka clôture sy ny démolition. Nangataka ny ambassade de France zay ilay izy nangataka izy satria mihoatra aty amin'ny arabe le clôture nataon'le tompon'le toerana. Nalefa tany ny commune ny expertise dia nihoatra tokoa le izy. Nanaiky ny tompon'le toerana fa asorona ary le izy. Nanaiky tsara izy asorona le izy. Dia nanao arrêté de démolition commune mba nanalala le izy zany satria zavatra ifanarahana mihitsy le izy. Zay ny zavatra misy zay tsy nisika polémique zay ny ara-dalàna zay ny lalàna zay ngaotsy zay masina tokony resahana aminareo hoe les décisions politiques resina lasa difitra ny lalàna anatin'le izy. Ka zay nataoko hoe tokony ampiana tsara ny lalàna zany ary ny état de droit dia tena mitaky an'izay ampiana ny lalàna aloha zany zay didim-panjakana sy ny lalàna zay vao misy ny état de droit fa tsy aka décision politique foana difitra ao le lalàna zay ny problème atsika zay lalàna aloha zay zavaka anao zay tsisy problème tsy asina polémique zay fa zay no izy zay tsisy compétente misy mamia an'izany efa tsy ny maire raha permis de construction mbola veriko aminareo mandeha araka io loi nalazaiko teo io latsaky 1000 mètres carrés dia ny ministère d'aménagement fa mbola erahana amin'ny commune zany fa raha clôture andresako dia seule compétente dia ny commune urbaine Antananarivo raha eto Antananarivo eto manao clôture sy manao démolition zay le izy. Nangatako ho ihany ambassade de France hoe mihoatra le clôture azonareo tsara ary jerevana tokoa miborona mihoatra tokoa izy nanaiky ny tompon'le toerana fa anembotra an'le izy satria mifanaraka tsara mihitsy dia nanao arrêté de démolition zany ny commune nanalan'le izy gagandray zay fa nisy autorisation namerina le izy ndray zay le hoe décision politique lasa sy meraka ny état de droit zay ny problème eto amintsika zay. Fa amin'ny resaka commune Antananarivo renivohitra ihany isika dia ho ampitondraina ny anaran'ny filoha ny professeur Zafy Albert ny lalana izay miainga etsy amin'ny kianja filalaovana etsy Alarby mipaka atrery amin'ny hôtely Pullman izany ary dia tsy hoe izay rehetra mangataka ny amin'ny hoe hitondrana ny anaran-drano na anaran-drano na lalana eto Antananarivo akory dia mahazo avokoa fa tsy maintsy misy ny fandiniana ho an'ity fanomezana lalana ho an'ny filoha professeur Zafy Albert ity dia ny ekeniny teo anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo tarihan'ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalora Valomanana izany teo ihany koa ny filan-kevitry ny tanàna satria izany filoha professeur Zafy Albert zany dia olona manamaizy azy rain'ny demokrasia eo ihany koa ny fampihavana pirenena izay tombontsoa lehibe ho an'ny malagasy. Edena Elia no mitondra ny vaovao sarin'ny Erzo Rajonarvony. Manomboka eo amin'ny stade Alarby mizotra makany Analamainitsy no lalana nampitondraina ny anaran'ny professeur Zafy Albert efa nahazo fankatoavana avy amin'ireo ambaratonga pahefana rehetra teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izany. Sy fangatahana nenga avy amin'ny fianakaviana sy avy amin'ny CRN nandalo tato amin'ny commune urbaine Antananarivo dia nampidirina tamin'ny ordre du jour ny araka ny procédure moa nampidirina tamin'ny ordre du jour ny conseil municipal zany dia lany somatsara tao le fangatahana anankiroa hoe fanomezana ny anarana amina lalana ary any Alarby nakaiky ny village devita zay nisy azy iny zany dia ny Fastel eo Antaninarenina eo akaikin'ny hôtel Louvre dia ny ekena somatsara zany atao amin'ny conseil municipal à l'unanimité dia tongotsika amin'ny fotoana fanatanterahana zany zao ka misy fiaraha-miasa akaika amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny fianakaviana ary ny CRN ny fanatanterahana an'izany satria araka ny tentsika teo hoe fanazavana rehetra teo le lalana tsy hoe lalana fizika fotsiny fa fony fahavelo ny professeur Zafy Albert dia nanome modèle mihitsy ary niady mafy tamin'izany hoe démocratie zany dia rain'ny démocratie izy ary izy koa ny voy
mihitsy ny hoe isy ny fampihavanam-pirenena dia le lalana zany lalana natorony daholo zany ka fanomezam-boninahitra azy no anaovantsika n'izany lanonana zany. Loha hevitra entina hitokanana ity lalana ity no hoe lalana makany amin'ny demokrasia sy ny fampihavanam-pirenena ary indrindra ny fampandrosoana sy ny fanorenana ifotony. Araka ny nambarany ireo filan-kevitry ny tanàna androany ny 24 jolay izao no anokanana io lalana Zafy Albert io. Apetraka ihany koa ny tsangam-bato fahatsiarovana ity iray ny demokrasia ity. Ny komina Antananarivo renivohitra irery no mandray an-tanana manontolo ny fikarakarana rehetra mandritra io lanonana io. Eo amin'ny fiaramiasan'ny tanàna Antananarivo sy ny anivelany dia nandray vahiny manakaja androany ny ben'ny tanàna ny komina Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana, vahiny izay iraka avy amin'ny antsoina hoe African Israel Initiative izay notarihan'ny pastora Yosten Skevich. Izy io dia fikambanana izay misahana ny fiaramiasan'ny Afrika sy Israely. Ny votoatin-dresaka izay nifanaovany reto vahiny reto tamin'ny ramatoa Lalao Ravalomanana ben'ny tanàna ny Arivo dia ny hoe miditra any amin'ny anaovana ho tanàna prahavavy an'Antananarivo sy Jerusalema ny tanàna rotota. Arahoary ny fanadihadiana momba an'izay hoentiny Noro Fitiavana sy ny sarin'ny Tahiry Niaina. Everina ny anaovana ho tanàna prahavavy ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny tanànan Jerusalema any Israel. Tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana ny iraka avy amin'ny AI na ny African Israel Initiative na ny fikambanam-piaramiasa eo amin'ny Israel sy ny Afrikanina notariany pastora Yosten Skevich izay talemsana ny departemanta momba ny Baiboly ao amin'ity fikambanana ity. Niaona tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo Lalao Ravalomanana izy ireo androany maraina tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Nanotrina azy ireo tamin'izany koa ny avy amin'ny AIM na ny African Israel Initiative Madagascar tariany pastora Samuel Jaun. Dinika savaranando momba ny anaovana ho tanàna prahavavy ny renivohitra Madagasikara sy Jerusalema no natao tamin'izany. Isy avy eo ny fitondrana ny hevitra tapaka any Israel amin'ny tena irosoana amin'ny fifamatorana eo amin'ny tanàna rotonta. Ny AI dia fikambanana kristiana tsy miankina amin'ny fiangonana, manamora ny dingana ho fiaramiasa amin'ny any Israel. Manamora koa izy ireo ny fomba ahafana mitsidika ny any Jerusalema sy ny avy any mankaty. Any Jerusalema no misy ny hopitaly tsara indrindra manerana izao tontolo izao. Lasa lavitra izy ireo amin'ny setry ny teknôlôjia avao ny fifandraisana. Avy lenta ny resaka fanabeazana. Everina no izany ny ampiarana izany amin'ny lafiny sosialy sy ny fampandrosoana ny mponina eto andrenivohitra Atsoatsy. Fa vetesana ombenombeno hoe rehefa madio ny tanàna dia madio ihany koa ny saina, madio ny fiarahamonina. Izay fanadiovan'izay dia mitohy hatrany ary tsy atao ambanin-javatra raha ny eto Antananarivo renivohitra. Nanao atrikasa ary ho fampandrosoana ny rafitra fidiovana sy fahadiovana na ny RF2 ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra izany. Ny tanjona dia ny hoe mba ahafahana mamolavola paikady mahomby anatsarana ny asa sy ny andraikitry ny eo anivon'ny RF2. Jessica Miray no mitondra ny vaovao amintsika. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 19 Jolay teny amin'ny boriboritany fahaefatra ny atrikasa ho fampandrosoana ny rafitra RF2 na rafitra fidiovana sy fahadiovana eo anivon'ny boriboritany enina manerana n'Antananarivo renivohitra. Araka izany dia tonga nanatrika sy nandray anjara mahavitrika tamin'ny ady hevitra nandritra izao atrikasa izao avokoa ireo delege sy solitena avy amin'ny boriboritany rehetra. Ny tanjona amin'ity atrikasa ity dia ny amolavolana paikady mahomby entina anatsarana ny asa sy ny andraikitry ny RF2. Izao ihany koa ny tontosa dia noho ny fiaramiasa teo amin'ny mpiara-miombona antoka WhatsApp sy ny ONG Eden. Inona ny paikady mahomby amerenana indray ny andraikitra sy ny asa iandreketan'ireo RF2 tanàna n'Antananarivo mihitsy no tompon'antoka ao anatin'izay fanamafisana ny andraikitra sy ny asa sahan'ireo hoe rafitry ny fahadiovana sy ny fidiovana. Ny tanjona moa zany dia ny hikatsahana izay paikady hoentina manatsara sy manatevina izay asa iandreketan'ny RF2
izay betsaka ny zavatra mira arenina mahakasika ny TRF2 ty ary dia izay a noezana amin'izao atrikasa iombona ny boriboritany enina zao a. Raha tsy ahivina dia niponina teny anivon'ny fokontany mihitsy no niezaka nanao asa tana maro. Nanadio ny teny anivon'ny fokontany ary hita fa naomby izany fiaraha-miasa izany. Teo indrindra no nitsiriny hevitra ka nananganana ny rafitra RF2 na ahafahana nanitatra ny fomba fiasa. Nandritra izay dia hita fa naomby ny fanadiovany ka saika nitatra nanerana ny fokontany 2.70 ny RF2. Ho fanatsarana ny asa ary koa fanarenana ny lesoka no tena antom-pisiany atrikasa. Marina fa fokontany 2 no nanaovana ny andrana dia ny fokontany Mandrangombato voalohany sy faharoa izay nahafahana namoaka ireo olana misy eny anivon'ny fokontany ary nahafahana ihany koa nandroso vahaolana sy ny sentona paikady mahomby. Eo amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina kosa dia olona 3, lehilahy 2, vehivavy anankiray no tratran'ny polisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelina ny 13 Jolay lasa teo noho ny resaka fivarotana ny tony zava-mahadomelina itony. Ny 4 Jolay dia nahazo angom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapony polisy miasa eo anivon'ny izay hoe polisy misahana ny ady zava-mahadomelina izay ary tamin'izany no nilazana fa hoe misy ny olona mivarotra rongony eny Anosizato eny. Nidina teny toerana avetrany ny tompon'andraikitra nijery ny zava-misy ary dia lehilahy anankiray nivoaka avy any ankelatrelatrano ny baby sakosy no hitan'izy ireo teny antoerana nataony fanaraha-maso ary dia ny 13 Jolay dia nosamborina teny Ambodirano Avarabohitra ilay tovolahy nahitana rongony iray kilao sy sasany teny amin'izany nandritra ny fisamborana izy indray avy eo no nahafantarana an'ireo olona hafa izay voasambotra teny Anosizato ary nandritra ny fisavana ny tranon'ireto farany no nahitana rongony milanja 700 kilao tao amin'izy ireo ary fantatra fa amidiny ilay tovolahy hatrany amin'ny 5,400 ariary ny sachet ary eny tosy no toerana ivarotany en'izany. Ny tomponentana tao Tandrokomby Anosizato no nanome azy izany asa izany ary dia manodidina ny 5 hatramin'ny 4 taona ireto olona izay tratra ireto. Izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany ho amin'ny manaraka indray. Samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.